Fantatra moa amin'izao fa mbola iray ihany volavolan-dalàna voareny amin'ny nivon'ny interberan-dolona hatramin'izao. Misy telo kosa nefa ireo volavolan-dalàna izay vary mangatsika tamin'ny fivoriana ara-potoana farany. Izay ny mahakasika ny vaovao politika iny fa pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray. Nahitana fiakarana indray ny alina ny vidin'ny lasantsy sy ny gazoil raha toa ka tsy niatsika kosa ny vidin'ny solika fandrehitra. Hatramin'ny fiandohan'ny ity taona ity tsy nitsatry niakatra izay vidin'ny solika izay isaky ny fiandohan'ny volana. Teo arahantsika indrindra ny fanatetiana. Nahitana fiakarany 30 ariary ny litatry ny lasantsy nanomboka tamin'ny 12 alina, izany hoe lasa 7,730 ny litatra amin'izao. 70 ariary ny fisonitry ny vidin'ny gazoil ka 8,330 ariary ny vidiny amin'izao. Tsy nietsika kosa ny vidin'ny petrol. Isaky ny fiandohan'ny volana dia ahitana fiakarany hatrany izay vidin'ny solika izay. Sahiran-tsaina ireo mpamily fiarakaretsaka izay tsy afaka mampiakatra ny saran-dalana akory noho ny tsy fisian'ny pandeha. Izy efa miakatra isambolana efa nyteneniny mely izy voatariny isambolana ao. Izy ny tena marina zany tsy mety mihitsy izy raha ho anay mpitatitra zany izy tsy mety. Satria le client fa miaina tsy misy moa ny kosa zany miaina moa nefa le lasantsy miakatra. Tena hita hoe tena tsy mety amin'ny mpitatitra. Ny olona rehetra mbola raha teo 20 000 anao misy miady varotra 15 000. Franc io zany. Teo 25 anao misy miady varotra 20 000 zay no sarotra. Nahitana fiakarany vitsolika alina hono fa hitandra amin'izay an'izay sy mipetraka amin'izay amin'ny Ny eo amin'ny fiara fitateram-bahoaka kosa indray dia tsy misy intsony ny tapa-dalana. Tsy aivina fa ny ampahany betsaka amin'ny fandanian'ireo mpitatitra dia natokana ho an'ny solika avokoa. Raha ny fanamarihana izay noentin'ny filohan'ny UCTU Bernardin Andriambintsolo-Mora dia isy ny fivoriana iarahan'ireo kooperativa mpitaterana rehetra mialohan'ny farany herinandro. Iara-idinika ny mpitatitra eo amin'ny zotra nasionaly, regionaly, urbaine sy suburbaine mikasika ny fepetra tokony ho raisina manoloana izay fiakaran'ny vidin'ny solika izay.